Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa radio manerantan lefeoni fanantena litundrato kiazava. Mba afantatrao ve ny tetezan'ny Brooklyn? Tetezana goavana indrindra ny Amerika, lalovan'ny renirano Manhattan, mampitoy ny nosy ny Manhattan sy ny tanànany Brooklyn. Tamin'ny fomba mahagaga sy mampihetsi-po tokoa, ary tsy ho takatry ny sain'ny ankamaroany maro amintsika ny fomba nananganana izany tetezana izany. Tamin'ny taona 1929 mantsy, ny enjinera manampahaizana iray antsoina hoe John Roebling no nanana hevitra amorona tetezana lehibe indrindra tsy mbola nisy toy izany. Rehefa nizara ny heviny tamin'ireo enjinera sy manampahaizana manokana momba izany anefa izy, dia nanan-kivy azy avokoa ireo namany ary nilaza taminy mihitsy hoe adino ihany izany hevitra izany, tsy ho tanteraka na oviana izany. Tsy nahakivan'nga John Roebling anefa izany tenin'ny namany izany, ary dia nandresy lahatra ny zanany lahy antsoina hoe Washington indray izy, izay mbola tanora tokoa, mba hianatra tsara ary hiomana ho lasa enjinera toa azy ihany, mba hanampy azy amin'ny fananganana ilay tetezana goavana be nofinofisiny hatry ny ela. Dia resy lahatra Washington, azo tanterahana tsara ny nofinofiny iray noho izy. Noho izany dia niarany kondo mafy andromanalina izy mianaka, nikaroka ny hevitra rehetra anatotosana ny asa sy hisorohana izay rehetra mety ho olana hitranga mandritry ny fotoana nanganana ny tetezana. Rehefa maty-paika avokoa ny zavatra rehetra, dia nankampiasa maromaro izy mianaka nanomboka ny asa. Volana vitsivitsy tateoriana izany fanombohana izany anefa, raha mbola teo am-perinasa izy mianaka, dia nisy loza mahatsiravina izay nifoaka ny ainga John Roebling, ary saika namoiza ny Washington na zanany lahy ny ainy ihany koa. Nisy fetraika nibetsaka tamin'ny Washington izany loza izany, ka nitondra ny takaitra satria sady tsy afaka nandeha izy no tsy afaka niteny. Vita hatrehon'ny olona rehetra ny momba ity tetezany ity. Tsy ho vita ny zanany io intsony izany satria efa maty John Roebling. Kanefa na dia teo aza ny takaitra izay nahazo an'i Washington, tsy afaka nandeha, tsy afaka niteny. Ny sainy kosa tena mbola naranitra, afaka ny asa tsara, ary nyredareda mafy tao am-pony ny amita ilay tetezana hatramin'ny farany. Raha mbola teo ampandrinan'ny hopitaly Washington, dia nihevitra izy fa azony atao ny amorona fomba fifandraisana na code de communication izay ahazony mampita izay ao an-tsainy. Ratsan-tanana ray monja no afaka nihetsika teo amin'ny vatany, ary ny ratsan-tanana tokaniny no nikasihan'ny vadiny, iresahany amin'ny vadiny mba hampitany ny hevitra izay holazaina amin'ireo enjinera sy mpiasa amitana ilay tetezana. Nandritry ny 13 taona, dia ratsan-tanana ray monja no hany fomba tokana nahazony Washington namita ilay tetezana goavana be izay hitan'ny mpandalo rehetra ny Brooklyn. 13 taona taty aoriana, vita ny tetezana tsara tarehy araka ny nofinofiny John Roebling rainy. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny manintona mpizahatany maro maneran'izao tontolo izao izany tetezan'ny Brooklyn izany, ary anisan'ny tetezana manan-daza indrindra ihany koa. Ry namako, na hamoizana aina aza ny fanatrarana ny tanjona, na iny kiantra na iny kodona, dia vitan'ny Washington ny tanjony, nitsangana ny tetezan'ny Brooklyn. Ary amin'ny maha-kristianina antsika, inona re ny tanjontsika? Inona ny tiantsika ho vitaina? Inona ny fiomanantsika sy ataontsika mba hahatonga antsika ho todosoany amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao? Izao no afatra ao antsika ao amin'ny Jakoba 5:7 manao hoe, ary amin'izany
dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavon'ny tompo. Indro ny mpiasa tany, miandro ny voka-tsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranonorana aloha sy ahoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Rehefa anantena ny tondrato iazava ny fiainanantany aza mitanondrikiana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina miseny totomany ny masonao andrandra fa ny ao ambadikizao re fiainambava kumahereza yanao isaina tanjaoka ny akivina yala na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizo atrany ny di de matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrai ny babaka tarika hanitry Kristy. Triny saina na de hivery na umafindrindra de mety ahasoana atao vimbia ao an-tsaina hatrany fizy de mielitrana fantany izay mahatsara mety amina saina tanjauka ni hakivina yala na de mahery azani alondrano ni fitodina jereo toizo atrany ny di kode matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrany ny vavaka kumahereza yanao ny saina tanjauka ny hakivina yanao na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo toizo atrany ny di kode matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrany ny vavaka auka isandra tratrany ny vavaka auka isandra tratrany vavaka. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra.
miarahaba antsika mandrakariva manaraka izao fandarany tsara ho fantatra izao ampifaliana hatrany satria azava-dehibe ny mandinika ny tenin'Andriamanitra miresaka mikasika ny fivavahana satria ilayntsika olombelona zany hoe fivavahana amin'Andriamanitra izany. Koa dia miarahabanao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ny pastora Soladina miaraka amin'ny teknisianina samy izany. Hitantsika teto fa be dehibe ny zavatra obaran'ny baiboly na ny Coran momba an Jesosy, ilay miavaka mihitsy izy amin'ny rehetra, ary anisan'izany koa ny filazan'ny baiboly na ny Coran ihany koa fa Jesosy ihany no tsy nanana fahotana. Ireo mpaminany rehetra ambaran'ny baiboly na ny Coran dia nanana fahalemena ihany koa izy ireo, kanefa Andriamanitra mamindra fo dia noho ny fangatahany izay famelan-kely koa dia namindra fo tamin'izy ireo Andriamanitra. Misy ohatra vitsivitsy ho hitantsika eto, ohatra zao amin'ny sorat faraka amin'ny fitopolo mikasika ny Noa, sorat Noh faraka amin'ny fitopolo andiny fahafito amby roapolo, izy hoe Rabbana arfirli wal walidaya waliman dahla baitia. Ino zavatra miseho eto a? I Noa zany miteny hoe Andriamanitra raha tompo Rabbana, izy hoe mamelany heliko izy sy ireo olona ray aman-dreniko sy ireo olona miditra ao amin'ny tranoko. Dia nahazo famelan-keliko re mpaminany reo. Takan'izany koa Abrahama, sorat Ibrahima sorat 4:140. Dia miteny koa i Abrahama izy hoe Ibrahima Rabbana, Rabbi, Rabba, mako le hoe tomponay, hoe tompoko, Rabbana, Rabbana wal walidaya walil mu'minin yaumul yakumul hisab. Ry tompo, mamelany heliko sy ny an'ny ray aman-dreniko ary ny an'ireo mpino amin'ny andro fitsarana. Ny tokisendrin'ny Coran manambarana zay. Takan'izay koa i Mosa na hoe Mosesy, surat Al-Qasas surat 9:20 dinandiny 10:10. Ino indray ny voalaza eto? Kala Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ina no tinambara am'izany? Tompo, Rabbi, tompo, nanao fahadisoana ka mamela ny fahadisoko, dia namela azy Andriamanitra alahy satria izy no mpamela heliko sy mamindra fo. Ao koa mikasika ny Daody na hoe Davida, na fahadisoana koa dia nangataka famelany tamin'ny tompo dia namela azy ny tompo. Surat Swad surat 9:30 andiny 7:20 hoy volaza hoe wawahabna Daoud Sulaiman ni malambdo innahu awaban. Ina no dikatenin'izay? Izy hoe ny amin'ny Davida ozy izy dia nanome fanomezana azy hoy alahy zany dia Sulaiman Solomon, satria mpanompo mahafatrapo izy ary tena mibebaka tokoa. Dia manaraka an'izay indray ao amin'ny Coran ihany dia miresaka izy eto mikasika ny Mahome, Muhammad zany. Ino zavatra ambara eto? Surat Al-Fatiha surat 9:20 andiny 1 sy ny 2, dikany hoe Al-Fatiha, la victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubian liyaghfir laka Allah ma taqaddam min zanabika ma ta'akhara wa yutimma nimatahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim. Vous dites en français, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne les péchés passés et futurs, qu'il parchève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. Eto zava-dehibe na matantsika an'izay fa ireo mpaminany zany mbaran'ny baiboly ao amin'ny Korama dia miampy ny Mahomety zany dia izy hoe
nanana ny fahalemeny reo reo nefa nangalo tamin'Andriamanitra dia nahazo famelan-keloka izy ireo. Fa Jesosy kosa dia ambarany Baiboly na ny Coran fa tsy nanana fahotana fa nadio izy. Amin'ny Coran izy hoe Zaki, kasika ny Jesosy madio, tsisy pentina izany. Ary ny Baiboly dia manambaran'izay fa tsy nisy fahotana Jesosy Kristy. Ao amin'ny mpitoloteny 7:7 dia izy hoe nijery aho izy tamin'ny vehivavy arivo, ka ijery no hoe iza am'ireo ny marina dia tsy nisy na dia iray, fa amin'ny lehilahy arivo dia nijery no iza ny marina am'ireo, anankiray ny marina dia tsisy fa Jesosy izany. Ary manamafy an'izay koa ao amin'ny soraty 420, soraty Asara, dia izy hoe alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak lazi anka loazorak inna ma'anu sirun sura wa inna ma'anu sirun sura. Dikany dia izy hoe tsy nanokatra ny tratranao ve izahay ary sy nanamaivana ny entanao ve zay nanavesatra tao an-damosinao mba hampiverina ny lazanao, hoy Allah zany tamin'ny Mahome zay ny voalaza eto. Dia izy mamarina hoe wa inna ma'alu usri yusra inna ma'alu usri yusra. Dikan'izany dia izy hoe akaiky ny zavatsarotra dia misy ihany koa ny zavatra mora. Ampanantena famindrampo sy famelan-keloka Allah voalaza eto. Jesosy zany dia miavaka amin'ny rehetra satria sy nanana fahotana izany Jesosy izany. Dia misaotra anao manaraka ny fandarana mandrakariva. Antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Jesosy ilay zanak'andria manitra nometsika ho teraina mandraky izay ny anarana ry Jesosy mpanjakana milaozanao avoko ny any an-danitra fa nivina tetiana hamonjy ny olombe efa sasatra mahahazo ny fiainana fa marobe isonataona sitrany avoko nararita karesila hatrany olona naitivanaitanya saomba fatesonu ilay panafaka andresitanynya isarotra ilay feony fanantenana itetivohitra maro ianao Jesosy fandeha hitoriny afatra tsy mba nitandro izay asasarana izara ny fahasoavana tsy mofoia ny toko ny velomana fa ao ny teniniray zay milambaka miny feonamana oranatiny aizina fa marobe isonataona sitranina nararita karesila hatrany olona naitivanaitanya saomba fatesonu ilay panafaka andresitanynya isarotra tesonunanaina mitondra tsingahoany an-danitra.
soana omiverenalea oatranondray ovelona mandrakizay fa hoanao zay rehe tranomaniny ianao ho ilaitiany kahararao ty fambola misokatra hoanao reny lanitra fa marobe isinataona sitrany avoko nararita karesila hatrany olona fanaitanya saova fatesonu ilay manafaka naresita wanisa isarutra tesonuna araina itundra singa wanyandanitra AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana miarabanao ry mpiaino namana ary fankasitrahana no atolotra anao no ny fahafozana fotoana hanarahana izao fandarana izao. Ny namanao zolalaina no iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Samy mahatsapa daholo angambana rehetra fa toy ny tandravadi-koditra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ankehitriny ny fahoriana. Eny fa na dia tsy miahatra amin'ny vatana hita maso azy izany dia mety ho ao anatin'ny fo sy saina lalinao. Raha fitiavana tokoa moa Andriamanitra, nahoana no avelany andalo eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahoriana. Ary raha tena tsy azo ialana izany fahoriana izany, mbola misy azo amikirana sy hanome hery ve hiatrehana an'ireny andro sarotra ireny. Mialohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra ary, andao aloha isika hiaraka hivavaka hangataka ny fahazavan-tsaina avy amin'ny tompon'ny teny izay ianarantsika. Andao izy no hangatahintsika nazava izay tiany ho raisintsika avy aminy. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra mpahary anay io, velom-pisaorana anao ny fonay no ny fahavelomana mbola hatafinao anay amin'ny ity anio ity. Manana hafatra tiana hampitaina aminay ianao androany, ka irinay mba hanazava izany aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana ny vavaka. Amen. Mety efa samy teny toy izao avokoa angamba rehefa tojo fahoriana hoe fa dia nahoana loatra re no mijalisahala amin'izao aho e. Raha tia tokoa izany Andriamanitra hoe fitiavana izany, nahoana no avelany hijaly? Fa maninona ary no nasiany izany fahoriana izany? Valim-panontaniana voalohany omeny Baiboly antsika dia hoe fitsapan-toetra no antony isian'ny fahoriana. Azonao vakiana izany ao amin'ny Petera 1:4, andininy 12 sy ny andininy 13. Fitsapan-toetra hoe ahoana izany? Fantaro aloha fa asan-tanan'Andriamanitra ianao. Hainy tsara hoe iza marina moa ianao? Iza no olombelona mahisan'ny volondohany? Tsy misy. Andriamanitra dia mahalala ny tsipiriany rehetra amin'ny fiainanao. Miainga amin'izay heverina ho bitika indrindra ka hatramin'ireo izay heverina ho lehibe indrindra mombanao. Hatramin'ny isan'ny volondohanao izay tsy voisanao aza dia hainy. Mahafantatra anao mihoatra noho izay ahafantaranao ny mombanao aza Andriamanitra. Noho izany, tsy mila mitsapanao izy vao ahafantatra ny mombanao, fa ampiasainy kosa ireny toe-javatra ireny mba ahafahany maneho aminao ny toetra ho marina. Indraindray tokoa mantsy anay isika olombelona tsy mahatsapa fa
nanao fahadisoana raha tsy misy zavatra midona sy miatra amintsika. Ferifery tokoa moa ireo olona tsy nahalala an'Andriamanitra raha tsy tao aoriana ny fitsapana ny anjady taminy. Mba ho fanitsiana ireo toetra tsy tian'Andriamanitra ho toetrantsika dia havelany andalo fahoriana isika. Ny Hebreo 12 andinin'ny 17 ka hatramin'ny andinin'ny 10 ihany koa dia milaza fa famaizan'Andriamanitra no antony hamelany ny fahoriana andalo amin'ny zanany. Hoy ny oam-pitenenantsika malagasy hoe ny zanaka tiana hono tsy hitsitsiana rotsakazo. Noho izany midika ho pirofom-pitiavan'Andriamanitra anao ny famaizany anao. Mety misy toetra tsy mety kanefa miverimberina dia toy ny ataona iray amin'ny zanaka tiana, toy izany ihany koa no hananaran'Andriamanitra antsika. Mety diso safidy anie ianao indraindray e. Vokatra izany dia tonga daholo ry fahoriana sy tomany, adi-tsaina sy tebotebo sy ny sisa. Avilan'Andriamanitra iseho anefa ireny, hianaranao mametraka ny safidinao rehetra aminy mba hifanaraka amin'izay mahasoa anao. Andeha hoentiko kely aneny sainao, hieritreritra zavatra iray izay tena sarobidy indrindra hanananao e. Tahaka ny ahoana ireny fahasairananao mikarakara azy mba tsy ho simba na maloto na ihany koa hoe mety ho sendra ny zavatra mety hanimba azy. Tena sarobidy loatra izy io ka dia tandremanao sy karakarainao fatratra, sady izany? Arono a! Toy izany koa ve no ataonao amin'ireo fitaovana na zavatra tsotsotra tsy mila fikojakojana be sy tsy dia sarobidy loatra? Ny tiana ho lazaina dia izao. Sarobidy indrindra eo mason'Andriamanitra ianao ka hampandalovy ny fitsapana sy faizina araka izay zakanao. Tsy ny manafay anao ihany akory no ataon'i Jesosy dia avelany irery ianao rehefa miatrika zavatsarotra sy fitsapan-toetra. Fa hoy izy ao amin'ny Hebreo 13 andinin'ny 15 tapany 2, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Ary tsy izay ihany, fa hoy koa izy ao amin'ny Isaia 2 andinin'ny 10, mampahery anao a, mamonjy anao a, eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavanako a. Milaza Andriamanitra fa tsy andao na hamela irery, fa kosa hampahery sy hamonjy ary tantana anao amin'ny tanànan-kavanany amin'ny fotoana rehetra. Mety ho anisan'ireo fahoriana ihany koa rehefa misy fanapa-kevitra na safidy miankina manaina tsy maintsy atao. Mety very hevitra ve ianao? Hoy Jesosy aminao androany. Hanome saina sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao a, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao a. Salamo 2:30 andinin'ny 9. Ry namako, na dia vokatry ny fahotantsika ihany aza no niavin'ny fahoriana, dia mahagaga loatra ilay Andriamanitra raintsika, fa mbola hampiasaina havady no tonga fitahiana ireny toe-javatsarotra ireny. Avelan'Andriamanitra mangatsika noho izany ireo alahelo sy fahoriana maro samihafa mba hahasoa sy hanamboarana ireo kilema toetrantsika. Ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny hahasoantsika mba handraisantsika ny fahamasinany. Koa nahoana moa raha andao isika hianatra ny saotran'Andriamanitra na dia ao anatin'ireo andro manjombona sy totsy ahitana mangirana aza? Satria dia noho ny fitiavana sy fitezanantsika izy ireny. Mety ho mahatsapa tsy misy hery ianao, kanefa dia mampanantena anao Jesosy fa ny heriko izy dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintiana 1:12 andinin'ny 7. Raha zakaintsika mipinoana izany ireny ora manjombona ireny, dia anjary fitahiana na dia mafy sy mavesatra tokoa aza.
amen. Tarika Jacqueline. Zava-miafina riraikyo raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saikyo de avelanao iseo faovanao refavye Zava-miafina riraikyo raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saikyo de avelanao iseo faovanao refavye mitranga lokondany tramainty tsy manga de ainao ampitovina fifalina favorina leo mangilina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambura tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dambula tiako reny manambara ary manamafy tseso noaro sielatra toky mivelatra kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga be ainao ampitovina fifalina favorina leo mangilina kareolana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga de ainao ampitovina fifalina favorina leo mangilina aleo mangilina. Radio feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Aza ty tena morangafa mahasosotra fiteny farentsika matetika izay teny izay
ary mikasika an'izay fitiavatena izay indrindra no ifatohan'ny resatresaka ataontsika etoan'io. Mirabanao no sady manasanao atratra amin'ny farany ao anatin'ny fotoana vitsimonja namanao Ihaja sy Elion. Raha izay ary zany ny hevitry ny hoe fitiavana marina, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa tahaka ny tena, ny zavatra mifanohitra amin'izay zany hoe ny fampifatoanao ny fitiavana ho aminao samirery de fanoheranao an'Andriamanitra mihitsy. Ary ny fanoherana an'Andriamanitra rehetra de fahotana zany, de hitarika eo amin'ny fahotana maro samihafa rehefa avy eo. Ohatra raha mba ny hevitra ny hafa ny olona anankiray de tsy ho naka ny fananany mihitsy izy. Tsy isy zany ny alatra raha ohatra ka ny hevitra ny hafa fa tsy ny hevitra ny tenany samirery fotsiny ny olona. Ny filazahan' Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao de midika ihany zany zay fa tokony ho tiany tenanao ianao, saingy ny fitiavanao ny hafa de tokony hitovy amin'izay fitiavanao ny tenanao zay. Fa ny ankoatran'izay dia fitiavatena ary manomboka zao de maninona moa raha amin'le tena hevitry le fitiavatena mihitsy, ilay fitiavatena manimba eto zany no ilazantsika azy na manayaja de ny hoe le fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Zay zany lay tianambara amin'le fitiavatena fahotana eto, fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery. Ny fitiavanao ny tenanao tsy fahotana, tsy ratsy zany, fa lay fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery, zay lay tianambara fa ratsy ary fahotana eto, fanoherana an'Andriamanitra. Ity fitiavana mifantoka amin'ny tena ity no reny iavian'ny toetra ratsy rehetra zay fandresahana tany aloha. Io fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery io no mitrotro ny fitsiritana, io koa ny mamelona ny fielonana, ary izay no mampirehitra ny fahakalana. Ary mbola ity fitiavana mifantoka amin'ny tena samirery ity ihany koa no mampandrobona ny fiavina vonana. Indraindray aja tia tena kanefa tsy mieritreritra mihitsy hoe tia tena, ka ahoana no ahafantarako hoe tia tena, ahoana no ahafantaran'ny olona anankiray fa tia tena izy. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa no tena ahafantarana an'izy ity. Raha mifanerasera amin'ny olona anankiray ianao de tsapao mihitsy ny tenanao hoe so de isan'ilay olona mitady tombontsoa avy amin'le olona ianao. Ary rehefa tsy azonao zay tombontsoa zay de ohatrany tsy mahalinanao ny mifandray amin'le olona. Zay de famantarana tsy mandainga mihitsy fa tena olona tia tena ianao. Mety koa indray ato tokantrano ato rehefa tonga ny vahiny, nefa ny sakafo efa nandrahoana, de ohatrany mararirary zay ny ainao. Asarotakaniny zay, ary ny asarotakanina de fisehon'ny fitiavatena mihitsy. Eo amin'ny ankizy ihany koa na ny lehibe ihany koa aza rehefa mizara zavatra. Ny atao hoe mizara moa zany raha ny tena marina de zao hoe mitovy ny zavatra zaraina. Amy ohatra anankiray ianao amin'ny kajy raha efatra no zaraina roa de roa mivalina zay. Rehefa tsy roa mivalina de tsy nizara ianao zany. Misala amin'izay ny atao hoe mizara eo amin'ny fiainana. Raha mizara ianao zany ka tsy samy manana anjara mitovy ny andaniny sy ny ankilany ianao sy le olona izaranao de tsy nizara ny anaranao tamin'izay, fa tsy fantatro ny angatra nga. Asa Elion azonao lazaina avy hoe atraizany marina ny tena mety loza teraka ty fitiavana mifantoka amin'ny tena ity. Aka ohatra vitsivitsy eo amin'ny Baiboly isika, fitiavana mifantoka amin'ny tena natonga ny Saoly ifofony ainy Davida izay nanao soa azy ary nanao zay ho afa ny arovana ny Saoly hatrany hatrany, niaro ny ainy Saoly mihitsy azy. De mbola ny fitiavana mifantoka amin'ny tena io ihany koa nasahiny Ananias sy Safira ny azona ny ampahany tamin'ny vola vidiny taniny ka nahatonga azy nandainga tamin'ny fanahy masina. Mbola fitiavatena ihany koa no nangejany Jodasy nitarika azy amadika an Jesosy. Ohatra vitsivitsy ihany zao, be dehibe ny ohatra azo omena ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary afaka milaza ohatra ihany koa ianao mpiaino eo amin'ny fiainantsika andavanandro maneho an'izay fitiavatena zay sy ny vokatra naterany, tsy ao atokantrano ihany, tsy eo amin'ny fiarahamonina ihany, fa na amin'ny firenena manontolo ao am-piangonanao azy vokatry ny fitiavatena dia loza be dehibe no nateraka izany.
ozona zany ny azo ilazana n'ity hoe fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity fa avetavetany io mason'Andriamanitra izany satria mamadika ny lalàna nomeny mba asambatra atsika olombelona. Eo amin'Andriamanitra mantsy dia tokony hitovy ny fitiavana ny namana sy ny fitiavatena. Zay no hevitra le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ny lazain'i Jesosy ao Matthieu 4:20 ka ny 7:30. Tsy azo atongilana mihitsy ny lela mizana ho amin'ny tena samyrery. Raha vao manao an'izay ianao zany dia izay le fahotana, fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery, fahotana izay. Abokana ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery. Manimba, mandevona tsikelikely ary farany mamono, tsy azo ivalozana io karazam-pitiavana io. Ilaina alevina impito mandifotr'olona ny fitenitsika izay karazam-pitiavana izay. Voamariky ny manam-pahaizana ankehitriny fa miteraka areti-tsaina ity karazam-pitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity ary mety mahalasa adala mihitsy aza. Misy fiantraikany hatrany amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray zany ny fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery. Efa nisy ihany ny ampahana vahaolana nomenao teo Ihaja fa amara-parana antsika azy inona no vahaolana hoentina ho an'ny ray aman-dreny, hoentina ho an'ny mpampianatra, hoentina ho an'ny tanora sy ny ankizy eo an-tokantrano ao hialana amin'ity fitiavatena na fitiavana mifantoka amin'ny tena samyrery ity. Tenin'Andriamanitra angamba no ndehan'boantsika azy ao amin'ny Filipianina 2 dia ny 9:4. Filipianina 2:4 mivaky toy izao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Ao no novantsika ny fampiarana zay atao tokantrano ato na eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mba manana soa ianao dia mba hizarao ny hafa ary atovy mizara mitovy le izy, atovy mitovy zany ny anjaranao sy ny anjaran'ny hafa. Na zavatra materialy io, ohatra hoe vola, sakafo na fahalalana raha-tsaina ihany koa. Marina zay namana Ihaja ary zay ny fototra tsy mampandroso ny firenena andalam-pandrosoana rehetra, fiazonana ny fahalalana ho an'ny tena samyrery zay. Ary entina ny apasana mihitsy aza ny an'ny akamarony. Fahalalana tokony hasoany hafa dia entina ny apasana, tehirizina tokony elana zay. Tokony tsy ny fahalalana tsony zany no ampiavaka atsika. Tokony atao zay ampitovy ny fahalalana, fa ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana no ataovy zay ampiavaka anao amin'ny hafa ny fanandramana iainanao amin'izay fahalalanao. Tsy ny fahalalana nge zao no mahavonjy fa fampiarana ny fahalalana eo amin'ny fiainana. Ka tokony izara ny fahalalantsika ary ny fahalalana koa nge tsy manana fahataperany, mitombo foana izany. Ka noho izany tsy tokony ho tsitsitsitsina ny fizarana ny fahalalana izay ananana. Ho antsika ray aman-dreny atao tokantrano ato dia zaro ny ankizy izary ary tsaroa foana le kajy rehefa mizara dia mitovy ny any an-daniny sy ny ankilany. Rehefa tsy izay dia aza lazaina fa mizara le zaza. Eny ary misy tsakotsakoana ho resadresahana ifanakalozakivitra zay rehetra teo zay namana Ihaja fa dia atsipy ny tady ny atandroko ny ombo ny fitentsika malagasy, atsipy ny teny any ampon'ny endry. Ka dia zay no mamarana fotoana antsika teto androany. Manao mandra-peo na ho manaraka indray Elian sy Mamiaja.
fitiavana antoko iana. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'ny tian'ity isika dia hiezaka hamitipintina ireo hevi-dehibe ny vohitra tamin'ny lesona izay ny anarantsika nandritra ny andro vitsivitsy. Izay nampitondraina ny lohateny ankapobeny manao hoe ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika, ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika, izay inoko fa nahaliana, tena nahaliana antsika satria tsy nivonjena fotsiny isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia manaraka antsika hatrany amin'ny mandrakizay. Miaraka aminao hatrany amin'izany fiarah-mianatra izany ny namanao Elion Andriamitanjo. Averintsika vetivety ary ny andino fantenana ho atao tsenjery. Arak'izay mahatsenjery azy izany dia miezaka tsika manao azy tsenjery. Efesiana 4:4 no misy azy. Efesiana 4:4 ndao ary miaraka tsika fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny fahalehibeazany fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadosoana azysika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Inoko fa rehefa nianatra ny lesonsika dia azontsika ny tinambara manan-karena amin'ny famindrapo amin'ny fahasoavana ny Andriamanitsika. Fitiavana tsy tratry ny saina izany. Namezaka sasatana mampivila ny saintsika hankahala hitsara ny fihetsik'Andriamanitra izay tsy tratry ny saintsika, dia tsy matiny izany tompoko ny fitiavana sy ny famindrapo na ny fahasoavan'Andriamanitra antsika. Dia ilay fitiavana tsy mitady ny azy, tsy mila tambiny.
lehibe zany fitiavany zany ka hatramin'ny zanany aza dia nafony ho faty mba hahafahana mamonjy atsika ary tsy mba niandry antsika olombelona anao fiatsika izy hoe mba nafinahitra kosa ny fiatsika nataon'le zalahy iny andeha mba hovonjeko izy tsia fa ahoana voalaza eto na dia fony mbola maty ny fahatsoana sika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy. Raha mamarika ianao mandinika dia misy tantara miverina matetika hitantaratra ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana ary ny famerimberenana dia misy dikany rehefa hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Miverina amin'ny ampahany zany na resahana kolaka ao anatin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesiana. Nde ho asongatsika reny tranga lehibe fototra reny zay naverimberina misy dikany matona verimberina. Ny voalohany dia ny fidianan'Andriamanitra antsika, ny fidianan'Andriamanitra ireo olona ireo. Fony tsy mbola hary ny fanorena zao tontolo zao. Tena fitiavana tsy tratry ny saina nge zany. Ao amin'ny Efesiana 1:4 sy 5 ary 10 no ahafahantsika manamarina an'izany. Ho an'izay mandray noty dia tsara ny amerimberenana an'izany. Efesiana 1:4 sy 5 ary 10. Faharoa, ny fiainantsika tamin'ny lasa, ny fiainan'ireo kristianina tany Efesosy tamin'ny lasa tao anatin'ny fahaverezana. Dia tao anatin'izany no nidiran'Andriamanitra tsehatra hamonjy, tsy niandry fietsika mahafinaritra akory na kely avy amintsika izy, fa no ny fitiavany ty hamonjy dia namonjy antsika fitao izy. Zay le fahasoavana. Manamarina an'izany, manamafy an'izany zay voalaza ao amin'ny Efesiana 2:1-7, Efesiana 2:1-7 sy ny 9:10 ary ny 12. Manampy an'izay ny Efesiana 2:4, Efesiana 2:4-7-7 sy ny 12 ary ny Efesiana 2:5-8, Efesiana 2:5-8 miverimberina ny filazana fa tao anatin'ny fahaverezan'ireo olona ireo no ny vonjen'Andriamanitra. 7, ny fidiran'Andriamanitra tsehatra tao amin'ny Kristy mba hamonjy azy ireo. Ny fidiran'Andriamanitra tsehatra tamin'ny alalan'i Kristy mba hamonjy azy ireo. Azonao raisiny reto andinina reto Efesiana 1:7-8, Efesiana 1:7-8 ary ny 2:2-4-9, 2:2-4-9 mbola 2:2 ihany 9:17-17, 9:17-17 amin'ny 2:2 ihany. Manampy an'izay ny eo amin'ny 2:4, 2:1-9 ary ny 9:1-20, 9:1-9 ary 1:20. Farany Efesiana 5:5-2, 5:2, 5:7, 9:17, 9:18, 9:19. Efesiana 5:5, 9:2, 9:7, 9:17, 9:20 ary 5:20. Ny zavatra fahefatra manaraka zay misongadina ao bokyny Efesiana ary miverimberina ihany koa dia ny nanenken'ireo Efesiana ny filazantsara. Azony lavina mantsy zany, fanekeny zany. Manamafy an'izany Efesiana 1:1-12 sy 17, Efesiana 1:1-12 sy 17. Zay voalaza miverina indray any amin'ny toko hafa tsy nanana fanantenana izy ireo fa iny. Hoy ny voalaza amin'ny Efesiana 2:2-12, Efesiana 2:2-12. Fa ankehitriny kosa manana ilay fanantenana tokana ary miroso amin'izany ny mpino rehefa nandray an'i Jesosy moa lazaina hoe mpino nandray an'i Jesosy mpamonjy ny tenany. Ahitantsika an'izany ny filazana amin'ny Efesiana 4:1-4, Efesiana 4:1-4 zay azontsika ampitaina amin'ny Efesiana 1:1-17, Efesiana 1:1-17. Manaraka izany zavatra misongadina 5 dia izao zay hita miverimberina ao amin'ny bokyny Efesiana, boky nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ireo kristianina tany Efesosy, dia ity ny fiainan'ireo andefasana ny epistily ankehitriny amin'ny mampianatra azy ireo.
na dia feno loza sy fanoerana avy amin'ireo herin'ny maizina aza ny vanim-potoana misy azy ireo dia afaka manovoery avy amin'ny fitahiana tolotra ilay tompony na sandratra izy ireo. Verimberina koa zany fanambarana zany. Na dia feno loza, feno fanoerana ny herin'ny maizina aza ny fotoana nisy azy ireo dia nanovoery avy amin'ny fitahiana atolotra Jesosy izay nasandratra izy ireo. Ahitanao an'izany ao amin'ny Efesiana 1:17-20, Efesiana 1:17-20, Efesiana 2:2-5, Efesiana 2:7-20, ny 2:2-5 sy ny 2:7-20. Manampy an'izay koa ny 2:4-7-5, 2:4-7-5 Efesiana hatrany a, ary ny Efesiana 2:4-10 Efesiana 2:4-10. Ary farany a misongadina mihitsy ny filazana fa amin'ny andro farany dia ho tonga amin'ny faratampo ny asan'ny fanahy masina. Ho tonga amin'ny faratampo ny asan'ny fanahy masina amin'ny mahasantatra azy. Amin'ny Efesiana 2:1-17 sy ny 2:4 na matomboka se azy. Efesiana 2:4-17. Amin'izany fotoana lehibe izany dia omena valisoa ireo izay nahatoky ka handray ny lova izay efa natao azy ireo amin'ny Kristy. Araka ny hitantsika eo amin'ny Efesiana 2:7 sy ny 2:9 sy ny 7. Ary noho ny finoana izy ireo dia ho azo antoka ny toerany any amin'ilay fiainana ho avy izay Kristy mihitsy no ivony. Efesiana 2:1-20 manamafy an'izany. Efesiana 2:1-20, Efesiana 2:4-17 sy ny 12, Efesiana 2:5-17. Tahaka ny mahita tantara mihitsy sika amin'ny fizotran'izany fanolotsoritana ny epistily ho an'ny Efesiana izany. Tsy tantaran'ireo mpino tamin'ny taonjato voalohany fotsiny izany. Tantarako izany. Tantaranao koa izany. Tantarantsika izany. Inona amin'ireo dingana fototra ny tantara ireo no manome fanantenana ho anao, indrindra fa amin'izao fotoan'andro faran'izao, fotoan-tsarotra faran'izao. Ary araka ny hevitrao, nahoana ny apôstôly Paoly no mampatsiahy matetika an'ireo mpiaino azy ny fiainan-dasany izy ireo feno fahotana ary manasa azy hisaintsainany amin'ny fiainany talohany ovany fo. Ahitany ny fahasamihafana lehibe eo amin'izany hoe olona nandray famonjena sy olona niondana tamin'ny fahotana. Ho anao izay mbola latsaka lalina amin'ny fanaovan-dratsy, mety ho voafitaky ny filan-dratsy, tena manompo an'izany mihitsy ary mieritreritra fa lavitra n'Andriamanitra ianao. Mety tsy handray anao tsony izy, tsia. Na manahoana faratsiana eo amin'ny fiainanao, na faratsiana vitanao, vonona ny handray anao avy hatrany Jesosy. Tsy afaka manova ny fiainanao amin'ny herin'ny tenanao ianao, fa ekeo ny famonjena efa nomanino anao, dia ho gaga ianao fa ahita fifaliana sy fiadanam-po izay tsy mbola hitanao na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana hatramin'izay. Ary mihoatra noho izany dia azo fifaliana tsara lavitra, feno fiarovana tsy misy fitaka ianao, izay hipakatra any amin'ny mandrakizay. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.